Nanolotra fanafody dia dina amin'ny valanaretina kitrotro izay efa mielipatrana manerana Madagasikara. Ka noho izany manana andraikitra amin'ny fanomezana fanafody i Ramatoa Eliana Bezaza teto amin'ny tobim-pahasalamana CSBD Belbaka, commune ambanivohitry ny Belbaka, district ny Mahajanga faharoa no nosafidianany nanaovany izao fanomezana izao. Rehefa tonga teto Majanga dia namahy tato amin'ny CSB moa dia niresaka tamin'ny dokotera izay tena velon-taraina amin'ny fahafatesan'ny olona amin'ny resaka kitrotro. Tsika zao 2019 fa tsy 1946 na 1902 mbola matin'ny kitrotro kanefa ny vaksiny efa nisy hatran'izay mbola kely dina omena loatra na dia hoe manao politika zany mba olombelona anatin'ny fiarahamonina ihany ka izy ity tsy vitan'ny politika fa zao indrindra fanampianan'ny mpiarabelona no tena andro nitsanganana nanaovana politika. Nakasitraka amin'izao fanampiana izao ireto ray aman-dreny eto anivon'ny commune satria dia tsy nahazo ny fanaovana vaksiny fanefitry ny kitrotro ny district ny Mahajanga faharoa. Ankoatr'izay dia nanao antsoavo ihany koa izy ireo ho an'ny zanaka pelezan'ny Belbaka amin'ny fanoloran-tanana amin'ity ady atao amin'ny valanaretina kitrotro ity.